Taorian'ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana amin'ny hivarotana ireo tahirina bolabola na ny andramena eto Madagasikara dia nitondra fanazavana makasika izay andriamatoa Emmanuel Rakotovahiny solotenan'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ao anatin'ilay antsoina hoe Comité de Pilotage misahana indrindra ny fivarotana izay andramena izay. Fanazavana vetrany ary. Manana iraka telo samihafa ny Comité de Pilotage izay isahana ny fanisahana, ny famarotana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ny fitsinjarana ny vola azo amin'ny famarotana ireo andramena malagasy ireo, hoy andriamatoa Emmanuel Rakotovahiny izay misolotena amin'ny praiminisitra eo anivon'ity Comité de Pilotage ity. Raha ny fanazavana dia misy ankehitriny ny volavolana didim-panjakana mikasika izay tsapan'izy ireo fa mbola mampiahiahy. Ny Comité de Pilotage dia nametrahana mission hoe hijery an'io resaka bois de rose io dia famotorana ny Comité de Pilotage dia nahavita zany famotorana zany dia misy dingana telo eo amin'ny zany famotorana zany. Voalohany indrindra ny hoe identification ireo bois de rose zay misezisevana. Ny faharoa dia ny fomba hamarotana azy ary ny fahatelo ny fitsinjarana zay vola azo amin'io. Dia nahavita ny document io zahay napetraka any amin'ny praiminisitra sy ny président zany. Nefa ina no hatahiranay fa hoe hamidy ho ny bois de rose io, nisy décret nomaniny zareo ao amin'ny présidence, nefa le décret tsy mifanandrify amin'ny zavatra nataon'ny Comité de Pilotage ka somary manahirana ana ihany zany zavatra zany. Ary an'ity maraina raha nahareta amin'ny télé miteny président hoe havarotra io bois de rose io homena ny fiarovana ny fanatanterahana ny fifidianana ka dia homena ny militaire zany, ny autorité zany militaire. Dia somary mahagaga ihany zahay. Mikasika kosa ny feo mandeha mety hamarotana ireo andramena malagasy amina mpandrara vahiny dia nanamafy andriamatoa Emmanuel Rakotovahiny fa tsy mbola mahafantatra ny fisian'izany ny tenany. Eto ndray kosa dia fohy valiteniko satria tsy mahalala an'izay zavatra zay zahay ary tsy fantatray izay olona hoe hividy an'io zavatra io, satria raha misy zany fivarotana zany tsy maintsy misy appel international amin'ireo olona afaka hanao an'izay zavatra zay, fa tsy zahay ato fotsiny atsika ihany no miteny malagasy hoe hamarotra an'io atsy tsika, hamarotra an'io atsy, tsy manana zay fehefana zany mihitsy ary tsoroko mihitsy ny teny hoe tsy mahalala an'izay possibilité hamarotana an'io bois de rose io zahay to. Tsikaritra noho izany fa mbola tsy mitovy ny tady tokanga amin'ny famarotana ireo andramena notazomin'ny fanjakana ankehitriny ireo.